Tonga eto amin'ny tapafaroa sady farany eto amin'ny fandarana Demokr'Ankizy andia faroa isika izao I président Marc Ravaly manana indray zao niaraka amintsika anio. Faly miaraba anao monsieur le président. Tena faly ah. Manahoana daholo nareo? Salama. Ay. Izy no herve, izy no anatanteraka ity sarimihetsika raha izao ny filoha ity. Alefa re. Raha izaho président dia ny fahasalaman'ny zaza ny samy voalohany indrindra. Betsaka manko ireo olona hiteraka dia maty an-dalana fotsiny satria lavitra be ny hôpitaly. Maro koa ireo zaza tsy vita vaksiny. Ka noho izany anokana hôpitaly iray isaky fokontany ny zaza sady maimaim-poana. Ny anarako Hervé avy Ambohimanga Rova. Ny tiako hazavaina amin'ny vidéo iny zany dia tena nisy mo fa tsy hoe ny foroporonina koa satria raha tsy mahita fa maro ireny zaza maty noho ny faravilan'ny hôpitaly rehefa andeha hiteraka. Dia izay no tiako hazavaina ely amin'ilay izy. Hervé, mahalala tsara ny Ambohimanga Rova aho ary fantatro tsara tokoa zay hoe fahasarana zay rehefa mandeha miteraka. Satria lavitra loatra ny toeram-pitsaboana ny toerana lehan'ny olona ary indrindra ny lalana ratsy be dia indraindray entin'ny olona amin'ny borety na entin'ny olona amin'ny sarety na lanjaina zay le olona vao tonga any dia indraindray koa le renim-pianakaviana tara vao milaza dia tsy fantatra fa tena marina iny Hervé ay tena tantara tena nisy iny zao dia davantsika ny solution ndreny vahantsika ireny olona ndreny aza matahotra Hervé manaraka fa ho hitako daholo io isaka ny commune manaraka. Sy taniny anarako 13 taona nandraraha nanomboka tamin'ny 17 taonako izany hoe nanangana orinasa dia misehatra eo amin'ny fanamainana voankazo sy légumes. Ny olana hitanay amin'izao fotoana dia efa hatramin'ny voalohany zany betsaka le entana farana avy any ivelany ka manimba ny tsena anatiny, manimba an'ireo mpandraraha eto anatiny, tsika mpandraraha eto anatiny. Misy vahaolana ve afaka rosinao amin'izay? Tena misy. Za tena mpandraraha mbola kely angamany araiky amin'ny 20 taona dia efa nanao mpandraraha. Niainga tamin'ny tsy misy no lasa nanana amin'izao fotoana lasa nanana usine fanaovana sakafo. Tena manana zao aloha natao voalohany indrindra rehefa manao an'ilay famainana voankazo ireny ianao. Ary moa ny anaranao? Stany zao aloha efa manao zavatra mila fikirizana dia mila tia karokaroka dia indrindrindrina koa mila faharetana stany. Tsy maintsy isedra olana foana stany dia zao nataontsika miresaka hoe inona le voankazo amainina dia anaovana azy fa io hoe fanafarana entana io zay le arovana le mpanao asa tanana eto Madagasikara. Minoa stany fa aiko ary nanjo tamiko tamin'ny taona 2.7 tsy arivo tany ho any nanomboka nanao an'le asa vao nijanona kelikely tamin'ny fianarana dia lasa amin'izay fa mila faharetana io dia zao koa nefana tsy mitovy tamin'iza vao nanomboka taloha ela be zany sy amin'izao fotoana zao. Amin'izao fa misy le atao hoe IT, information de technologie. Alainy tany ren'le internet reny le téléphone reny zany dia jerevinao inambo fanaovana fanamainana satria zao nahita fanamainana voatabia tany Turquie dia fanamainana ren'le voankazo reny koa dia jerevana tsara hoe ahoana nanaovana azy reny vitany stany dia ny tena zavatra tsara indrindra stany dia atao tsara ny qualité dia tsara le prix amin'ny voalohany zay dia atao dia zao koa misy le atao hoe seuil de rentabilité na le hoe tsy azo atao latsaka raha zay maty antoko fa amin'ny fomba fiarovana anareo ho avy dada ho arovana daolina le mpandraraha malagasy reo le mpanao asa tanana kely ohatra nareo zao arovandreo. Izao ny sisaka zany betsaka manaritra isotsy dia mifantaniko dia hoe misy fitsaboana ho anay manana fahasembanana ve le hôpitaly reny sa tsisy dia ahoana ny andraikitsao amin'izay mandray matofy loha amin'izay hoe fanampiana ve le izy sa hoe tsy haiko. Ntsô
tena mampalelo tokoa zany ary manaritsy sotry iny anao mipetraka zao a teniko voalohany indrindra aloha mampahery anao a manome courage fa tsy very akory no zo maolona anao tsy ho verynao vinanao viny zany fa de misy a fitsaboana atao fa misy a no mety azo tsaboina misy kosa no fa tara loatra fa tena ho asiana fitsaboana manokana ary raha tsy sanatria ary ka tsy vitantsika eto ka misy mavita de alefatsika karakaraina le olona efa tamin'zavo be ny tanàna Antananarivo de nisy ankizy a nitranga ohatr'izay tao nalefa tany Suisse misy izy tam'izay zao resahako anareo tena tia ankizy mihitsiny a ary fantatro a fa reny ankizy reny nge tsy mba afaka manday tsy mba afaka mieritreritra tsy mahalala an'zany hoe tsy misy zany izy fa tena isy hôpitaly a zay veritsika spécialisé manao azy ka raha ohatra raha tsy vitantsika eto a de jerevana an'izy fa zay matahatra. Ie, ny anahako finaritra solitena nisy koa teto Madagasikara de resaka momba ny son'ny ankizy monsieur le président teo de zao za mba te resaka momba ny zo mianatra hoe ohatrohatry ny ahoana ny vahaolana apetraky monsieur le président amin'ny ankizy le mirenireny eny fotsiny le mbola tsy mianatra sy ny fanatsarana rehetra apetraka amin'ny raha ohatra hoe tonga filoha. I moa le finaritra finaritra zany hoe tena petraka aminao foana ny fifaliana de zao le izy a ny ankizy a mananjo hianatra kanefa ny eto amintsika noho le fahasairana ny dada sy neniny noho le tsy fisina ao tokantranony de lasa lefa ny dada sy neny a mianatra izy za zao ohatra ny finaritra zao ngamba fito zao finaritra za mbola kely de efa tsy maintsy makavilla taloha za mantsy zanaka tatsako zay vao mahazo mandeha mianatra de vao avy mianatra miandromby tany Merikisina de lizy a mba faniriky misy mieritreritra mba rovina riano mba mahita an'zany any Antananarivo zany kany zany ahitana Antananarivo de rovina indray re mba mahita zany Allemagne zany satria tany naleko voalohany zay de tonga tany de rovina indray mba zany hoe azatsahatra mihitsy finaritra ny etaeta ny hafaliana zay zany zavatra irinao a finaritra foana faly foana fa tonga aminao iny oa tena tonga iny zay zany le atao hoe hope fanirina etaeta de azonao le izy fa reny ankizy mirenireny a na izy reny tena no ny antony tsy miankina aminy fa tena ataotsika izy ampianarina andreny tady hevitra mihitsy ampianarina zay mahatonga ampiasa an'le kit scolaire fa am'izao fotoana zao a efa avy telo eny nisy any ankizy tsy miditra ampianarana indray zao tao aorianan'iny zavatra seho fanombanam-panjakana tamin'ny 2024 iny. Izy indray no Kristela, izy nanatotosan'ny 1 minute junior fanaka mahery lohateny. Ataonao ino tera? Aiza sy ny vadina? Kristela ny anarako avy any Fort Dauphin. Za nanao concours tamin'ny Amsterdam de nazo tanatin'ny 3 premier. Da resaky iny film iny tany. Da aloha zany hazavaiko hatramin'ny voalohany izy. Izy iny zany zavatra hoe tsy zavatra miforoporona na hoe angam-panahy fa zavatra tena iaina fiarahamonina mihitsiny. Da misy azavavy efa hatramin'ny 10 taona teren'ny ray aman-dreny andeha hanambady. Tsy hanambady zany fa andeha noho ny fahantrana de lasa mandehandeha tsy fidiny. Da lasa terena anofa firaisana ranofo. De le zaza nefa tsy manana fahasahinana eo ny heviny de lasa mandeha tsy fidiny de mba fiarovana fatany kapoty da nisy olona am'zay tao mba tonga anofa anazy da le olona manambola be da natoriny an'le olona matsy le kapoty izy le lehilahy tsy nanaiky
Da nefa izy mba nahavoana azy avao de mbô nidarony izy da amin'ny farany izy lefa anazy zay sy le izy. Da zay tsy azoko amin'izy teo ne. Da za mahita an'izy teo tena mampalelo le ankizy satria tsy fahasahiny tsy faniriny le izy. Da tereny izy ianao an'le izy avy am'le ray aman-dreniny. Da za anao amin'ny place l'ankizy de naka an'le position any fa izy nidaroa no nampalahelo amin'izy teo. Zay no ataoko ohatran'io. Ny antony mahatonga andreny le manodidina le fiarahamonina ao an-tokantranon'le zaza. Satria le ray aman-dreny zany tsy manana sady tia azo vola. Da zany ny raha nanao an'le tena na tsy mety kosa le izy mba tsy rariny kosa iny satria tena tsy mety zany. Zay no atao hoe save children, arovo ny ankizy. De za tena fanasa président arovako ny ankizy. Da lazaiko anao tsara marina. Da ny fanontaniana apetraka amin'ny président am'izay zany hoe raha tena ianao tokoa ny lasa président, inona ny fepetra ho raisinao ho an'ireo ray aman-dreny mandefa ny zanany tsy fidy. Mety koa angamane tsy fidiny fa mety hoe tsy fahalalana. Da hoe inona ny hevitry raisin'ny président am'izay raha nahanao vatagny tena lasa président. Zao ny fandehan'izy io. Nisy projet zay teto Madagasikara hoe lutte contre le sida. Io sida io no natona tonga ampiasaina an'ireny kapoty reny. De reny tsy maintsy ampianary toro azy reny satria io sida io raha sanatria avy vava sanatria avy na vonony reny tsy afaka tsy hoe mandrapahafaty. De eto amintsika mbola ambany be ny salan'izy izy iny tam'izany tondra. Da am'izao fotoana zao le izy lasa petapeka tsy manairan'le izy. Da tena ho arovako mihitsy le ankizy de atao le communication de mifampianarana. Zay matsy hoe communication aloha de éducation de rehefa avy eo am'zay manao an'izay action rehetra tokony atao. Azonao minona ao vitantsika nao anazy. Da za zao moa ena avy any Fort-dauphin tsy ela koa zay mahita tsara le ankizy any. Monsieur le Président, raha reny zany fahitantsika le vidéo ny Stella, za moa zany Rizo avy any Andilamena. De saika ambany tany aho hoe mba ahoana ny hevitranao momba amin'ireny lehilahy am'lefa didy amin'ireny izy avanseho mikasika ny vehivavy tsy ampy-taona reny. Lalàna amenao anazy zany. De tsy rariny io ka satria izy reny atao le vehivavy tsy ampy-taona na reny mpianakaviana atao hoe femme abandonnée. Da lasa izy mitarika posy an'izay reny de avelany eo le olona miala andraikitra. Ndraindray ary izy efa miteraka de manana zazakely. Da le reny mikarakara le io. De mampalahelo be izy fa tsy mety reny. Amin'ny manaraka reny tsy maintsy zay le hoe tsy maintsy atsangatsika le vondrom-boaka sy raim-pahefana. De misahana an'ireny olona reny ao tanàna. Da tsy haikeko mihitsy reny tsy manaiky an'ireny. Nasha avy any Majunga, 17 ans. Ny fanontaniana tiako apetrako 17 ans. Fanontaniana tiako apetrako Monsieur Président. Misy zao amin'ireny ohatra hoe le lehilahy manao an'ireny zao de misy hoe rehefa avy eo hoe misy le zaza tsy ampy-taona de hoe toriana ohatra le lehilahy mabevoka an'le zaza reny. Nefa rehefa tonga any amin'ny poste de police na any amin'ny gendarme vosotra ho azy satria rehefa mandoha vola de mandeha le resaka kolikoly. De ahoana indray zany raha ohatra ka hoe mifepetra tokony ho raisina amin'izay. Nefa tsy rariny. Zao zay olona manodikodina zaza tsy ampy-taona misy sazy miantra aminy tena miantra. Da tsy maintsy ataontsika koa zany le sazy miantra amindreo olondreo tsy mety zany izy. Ka zao indrindra any Mahajanga satria any misy any fahatongavandreo sambo be sy an'ireo le mpizahatany reny hitako le sambo be reny. De mandeha amin'ireny izy de zay teren'ny olona. De misy olona zay raha misy le manodikodina sy le lazaina hoe manao forcing an'ireny ady amin'ny kolokolo tsy maintsy ataontsika voalohany indrindra aloha mba ampandrosoana an'ity firenena ity. Tsy azo ekena faly mihitsy mahita anareo eto. Faly am'resaka aminareo satria fa ny firesahana ohatran'izao zavatra lehibe. Satria manome an'kio zao ho anay zay ho mpitondra candidat zao hilatsaka firom-pirenena ary mihina volany aho satria andeha ny fifidianana. Fa tena ilaina reny satria mifampiseraseranao zao hitako hevitra. Da tiako moa samy tena mahafinaritra tsara. Loana ny anarako 10 taona tena marina ve président fa ny fivarotanao ronono no tena nampanankarenanao. Da marina io ka. Satria tena ronono tam'izany nahoana tonga mivarotra ronono satria ny zokiko nanao ronono tondra bisikileta. De rehefa tsy afaka izy ny asabotsy sy ny alahady
Da za zao sy manody mpiasa na hay tondra ny zany manaraka de mba hanalao koa taty aoriana da tena marina zay a. Sitraka ny anarako 10 taona Anambatobe mipetraka. Monsieur le Président, inona fiaram-boly mba omenao anay ankizy? Ay sitraka faly mahita sitraka ary de misaotra betsaka tonga aty ary mametraka zay fanontaniana zay a. Ny azo atao a dia voalohany indrindra aloha tsy maintsy karakaraina ny ankizy a zay satria manana zo ilalao ny ankizy, anana fialam-boly, milalao baolina, milalao kalesa, mandeha arak'izay zavatra misy eo, mandeha miaraka amin'ny namany. De zao sitraka ohatra zao a any amin'ny faritra dia ny any a mandeha milomano ny ankizy a de manao baolina izy tena milalao baolina reny de mangataka baolina. De zao koa eto Antananarivo, eto moa zany teritely le toerana fa milalao an'ireny le kalesy reny izy de mandeha amin'ny goudron reny, ahitsy izy de asiana toerana isaka ny fokotany mba ilalovan'ny ankizy satria arakaraka le ilalovan'ny ankizy isaky fokotany mba tonga azy fampiresaka, fampafantatra de tena tsara be nataontsika azy. Azo sitraka? Ya de ilalao sitraka manaraka. Ina ny kilalao tena tia sitraka indrindra? Manao baolina. Manao baolina, zay zao de manao baolina de anaovana terrain zany a, na de terrain kely fotsiny ary anao de ilalaovana. Ah tena mahay baolina be mihitsy sitraka zany a. Mankasitraka Monsieur le Président. Satra. Miarahaba Président. Fahasalamana. Nentika taty le manifesto. Ya. Atao anaty entina miteny ame lanja sotoavana sy ambo malagasy. Ame lanja ny sotoavana sy ambo malagasy. Be de be amin'ny ankizy nefa am'izao tsy mahay nira-pirenena hatramin'ny farany kory. Ahoana kay inona kay ny action eritreretinao mba tena manana sentiment d'appartenance ny gasy. Zay, zany hoe sentiment d'appartenance zany hoe tena anazy le zavatra na ownership. Ny zavatra anankiray tena azo adino aloha hoe sotoavana malagasy de soa-imbonana. De voalohany indrindra aloha mifanajana ny ankizy ny ray aman-dreny ary ny fifanajana ny ankizy anajana ny ray aman-dreny ny ankizy. Zay aloha zavatra anankiray. Zay le hoe aleo velontsika arakaram-bola zay velontsika arakaram-pihavanana. Hainareo zany? De izy zany zao a finaritra zao skoto. De any efa misy fitaizana manokana mihitsy momba an'izay. Fikarakarana ny zavaboary, kojakojaina ny zavaboary. De rehefa avy eo kojakojaina koa ny satria ny tontolo iainana. Raha tsy voakojakojatsika zany rehefa tapaka daholo ny ala. Miova be indray ny toetrandro. Da raha entina antsika eto Madagasikara tsy tantatsika manao azy. Fa ny zavatra veliko zao hoe le lazainao tao hoe ahoana ny tokony atao amezana an'izay. Atao ampidirinao anatin'ny fampianarana mihitsy la instruction civique na le fampianarana zay sotoavana malagasy atsika zay. Misy mampiavaka atsika malagasy mihitsy ane. Malagasy taloha tsy misy mangalangalatra. Zao lasa mangalatra daholo zalahy. Da tsisy tsony fanajana ny ray aman-dreny. De zay izy. Jary anarako za de mipetraka any Ambatobe momba an'le ankizy miasa tsy ampy-taona zany ny anano resahako de ina zany fanapahan-kevitra raisinao momba an'ireo. Io tena marina zany matoa le ankizy lasa miasa tsy ampy-taona de noho le ray aman-dreniny tsy ampy fivelomana de ampianarina le ankizy. Fa ny ankizy zany te hianatra afa mety ankizy tia karokaroko sainy io te hanao zavatra izy. Fa noho ny tsy ampy eo tokantrano de ndany tena makavolana ndany ela mandeha ary zay fiteniny. Da tsy afa mamaly moa le ankizy fa tsy maintsy mandeha amin'izy foana. Tsy maintsy satria be de dada sy neny moa mahita le neniny kio izy tsy mihinan-kanina de mandeha izy. De hoe aminareo hoe tena marina zany fa hoarovana de jerevana dorana le olona tsy ampy zay mahatonga hoe ampianatra ny ankizy hiditra ampianarana. Saingy am'izao fotoana zao nge avy telo eny ankizy. Ny ankizy tsy nianatra intsony fa niala tany ampianarana tao aorianany 5 sy 4 arivo hatramin'izao. Raha 600 000 izy lasa 1 800 000 izy am'izao fotoana zao. Ny ankizy niala ampianarana. Satria nahoana? Tsy ampy volan'ny dada sy neny andoavana an'le saram-pianarana, le fidirana an'le droit d'entrée. Tsy ampy volan'ny dada sy neny mba hikarakarana an'le sakafo ao an-trano de aloha ny ampiasaina ny janany. Ka rehefa raisin'ny fanjakana, raisin'ny fitondrana le hoe manome kit scolaire, manome blouse, manome any tamin'izany 2 isan-jato ny zanaky malagasy niditra an-tsekoly zany. Indrindra tamin'ny faritra atsimo Atsinanana iny. De tany Fort Dauphin tena marina ane zany sarina mazangako. Marina io. De nahitako an'le hevitra hoe 17 taona ny fianarana vao maka CP tany Nosy Be niaraka tamin'ny Masera hoe aleo mba hijanona ny ampianarana le ankizy président satria mbola kely izy de ankizy vavy
de manjary entin'ireny lehilahy reny a mandeha ny an'ireny a zay natonga azy hoe natao 7 taona fa tsy natao 5 taona zay le hevitra de nanampy tam'izany a ny firenena norvégienne sy ny banque mondiale. Or monsieur le président, raha ianao lany filoham-pirenena de inona ny fanomeza tokomenao anaikizy? Fanomeza tokameko anareo de hoy le resantsika teo reo hoe voalohany indrindra anao voateraka ianareo voateraka anaikizy karakaraina aloha ny reny bevoka sy izy niteraka araha maso tsara zay zavatra lehibe de ny mbola any amboaka izy de efa karakaraina tsara raha izy zay faharoa atsangana le toeram-pitsaboana na maternité mba avelona soamatsara azy de rehefa aveo arahana ny vaksiny tsy maintsy asiana vaksiny mba ialana ny mety zavatra mitrangatsapoizina de rehefa aveo a amena torohevitra sy toromarika koa le reny zay mitondra satria misy koa nge le reny araka le teo hoe terenana ambady izy de bevoka tsy fidina de tsy maintsy torohevitra izy karakarana da manome toky anareo a fa tena jery anareo satria tena tiako izy tiako mihitsy nareo faly mahita anareo ary tena fotoana anankiray zay tena mahafaly andrindra ampiasaka aminareo ankizy. Metsika tiaka ary izany tokomeny monsieur le président zany e. De matoky anao zay fa ho tanterahanao zany a? Fakahita indray tsika fa vidy zany de atsokonay nareo a mbola mihinanay tsika de amizay mahitana azy a. Tapitra riny ny fandarana Demokr'Ankizy andiany faharoa de misaotra anao monsieur le président nanaiko vahiny ny fandarana Demokr'Ankizy andiany faharoa misaotra anareo ankizy nanatry ary misaotra anareo any tokantrano ihany koa de misaotra betsaka ary mankasitraka ny izay nanantotosan'ity fandarana Demokr'Ankizy ity. Bye bye daoly.